Kortianina voalohany toko 5:20 tamin'ny perikopa teo ny 2:7 hatramin'ny 7:70. Kortianina voalohany toko 5:20 2:7 hatramin'ny 7:70 iarahantsika rehetra mamaky. Dia toy izany koa ny fitsanganana maty. Hafafa amin'ny fahalovana izy dia hatsangana amin'ny tsy fahalovana. Hafafa amin'ny fahafahamboninahitra izy fa hatsangana amin'ny voninahitra. Hafafa amin'ny fahalemena izy hatsangana amin'ny hery. Hafafa tena anaka amin'ny fomba anainy izy dia hatsangana araka tena amin'ny fomba mpanahy. Araka ny voasoko araka ny hoe Adama ny voalohany natao mananaina. Adama farany ny fanahy mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany fa izay mananaina ny nataova amin'ny fanahy. Ny voalohany avy amin'ny tany dia tany. Ary toy ny tondrahantsika amin'ny tany, nitondrantsika ny endrik'ilay avy anan-danitra koa. Amen. Petraka ianareo. Manazava ny atao hoe fitsanganana maty Paoly apôstôly. Kafaranana amin'ny hoe tahaka nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany, nitondrantsika ny endriky ny anan-danitra. Io dia fampitahana ny fiainan'ny Adama sy ny fiainan'ny Kristy. Fampitahana ny vatantsika ety amin'ny tany sy ny vatantsika rahatr'izay. Somary mandalina kely isika, ny sary mora azo indrindra dia ampitahana i Adama sy Jesosy. Isika io izy dia nafafy. Miteny hoe afafy avy amin'ny semé amin'ny teny frantsay dia avy amin'ny teny grika hoe sperma, afafy, zavatra mifafy natao hoe sperma, nazahoana ny teny hoe spermatozoïde. Itsika dia izy dia afafy, ary izay mihitsy resaka siansy nazavain'i Paoly. Amin'ny zavatra voalohany dia momba ny fahalovana. Itsika zany raha voateraka dia manomboka ny fahalovana. Zay mampanotatsika. Raha voateraka tsika dia manomboka ny compte à rebours, satria mianapetra ny taonantsika. Fomba fanao alabaina na azo tombonandro, fa ny tena marina kambony mitombo samiena. Miena izy. Zay le hoe afafy amin'ny fahalovana. Mandeha amin'izay ny fahalovana rehetra amin'ny fahotantsika, mahatonga antsika arary sy ny sisa rehetra. Fa ho avy ny andro Paoly apôstôly atsangana amin'ny tsy fahalovana. Rehefa mitsangana maty ianao, miala ny fahalovana fa tonga ny tsy fahalovana. Incorruptible. Zay le tonga io. Zay ny tapany voalohany zavain'i Paoly. Afafy amin'ny manaraka tsara hotsika amin'ny 7:70 amin'ny fahafahambaraka. Ary izy dia misehona amin'ny endrika naturel ary. Rehefa teraka tsika, izy nitondra kosa avy tany. Nisy nitondra. Nisy sa tsisy tsangano ny tanan'izay nitondra. Zay mamarina afafy amin'ny fahafahambaraka. Vao teraka ianao dia maninona? Maninona tenenina roa mora kely le izy? Vao teraka ianao dia maninona? Boridana. Afafy amin'ny fahafahambaraka. Itsika koa dia tsy mitafy amin'ny fahotantsika, amin'ny adalantsika, amin'izay rehetra ataontsika, aborida ny fahotantsika, aborida amin'ny devoly. Zay ny dikan'izay. I fahaterahantsika dia efa manambara zavatra. Zany hoe afafy, ateraka amin'ny fahafahambaraka isika. Efa teraka eo dia miboridana daholo isika. Dia io zany le hoe afafy amin'ny fahafahambaraka. Fahafahamboninahitra, tsy misy voninahitra intsony le olona. Dia atsangana amin'ny voninahitra. Rehefa teraka koa zany dia malemy. Nanomboka eo ny fahalemena. Zazakelyko, fatatsika voafetra ny atao kenekenaina ny vozy ny saotapaka, sao mianjera sy ny sisa. Afafa amin'ny fahalemena izy dia atsangana amin'inona?
amin'ny hery amin'ny fisanganana maty zany dia tsy misy fahalemena ntsony fa hery no mitranga eo. 4 ahafafy tena vatana na somana body na corps. Misy corps physique isika izy soma psychikone. Misy corps physique isika satria misy izy ny tena araka ny fombanaina corps physique. Fa rehefa andray andro ano izy corps spirituel, zany hoe tena araka ny fomba-panahy, araka ny fanahy io vatana io, fa tsy vatana araka ny fomba ny ety amin'ny tany na fombanaina na physique le vatana io zany. Ary zay mahatonga ny vatany Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ny hidiny varavarana. Tafiditra sa tsy tafiditra? Tafiditra izy na mihidy ara ny varavarana satria io tsy corps physique io, ka hiara ny lalàna nature. Ary zay mahatonga tsy hiara ny lalàna ny pesanteur rehefa be izy niakatra nanandanitra. Izay corps zay vatana zay no omenanao fitsanganana amin'ny maty. Satria tena araka ny fomba-panahy io, corps spirituel zany io. Izay no azavain'ny Paoly apôstôly eo, dia ary tahaka ny Adama ozy izy. Misy ny Adama voalohany natao mananaina. I Adama zany natao mananaina, zany hoe i Adama zany âme vivant, natao mananaina. Tsy mananaina ho azy izy fa rehefa teraka i Adama dia nitsofin'Andriamanitra tamin'ny fofinaina mahavelona. Mila tsofina vao velona. Mandraka androantsika dia manao an'izay. Rehefa teraka moa le zaza mahazo le vatana fizika, tao anatin'ny kibo nefa izy manao siansa ihany, milieu ina moa ny ao akatika moa ny fiteninareo ekoatika, rano ny ainany ao. Ary magaga fa tsika rehetra raha mbola tao akibo dia mahay milomona, fa rehefa mivoaka tsy mahay milomano intsony. Vato alatsaka rehefa ary piscine rika. Fa rehefa avy zany le olona zany amin'ny resanareo zany natao mananaina. Rehefa mivoaka izy dia idiran'ny rivotra ny vavoniny sany avokavoka moa, sao dia tsy aoko tsara koa nareo. Inona ny idiran'ny rivotra? Any amin'ny vavo. Zay vao miaina izy, zay vao izy miaina, zany hoe natao mananaina. Mena aina izy vao miaina, zay ny dikany hoe nitsofiny Andriamanitra tamin'ny fofinaina mahavelona ny vavorony Adama. Mandraka androany zany ny ankizy raha vao elela fiainana dia tsy maintsy tsofina zany izy mba hidiran'le natao mananaina. Fa i Jesosy Kristy kosa tsy natao mananaina fa manome aina, izy ny mpanome an'io. Poeo amin'ny teny grika, zany hoe faiseur de vie, izy ny mpanome an'io. Ny anankiray nomena fa anankiray ty mpanome aina. Izay ny dikany hoe i Adama voalohany natao mananaina, fa le Adama farany dia Jesosy dia fanahy mahavelona. Fanahy mahavelona, esprit vivifiant, mamelona mihitsy izy, tompon'ny fiainana. Ka ianao ozy izy izay avy amin'ny tany dia tahaka ny avy amin'ny tany. Ianao avy aiza? Raha mbola vety amin'ny tany foana ny fisainanao dia misaina tahaka ny tany ianao manakaiky ny tany ny eritreritrao dia midina nambany foty ianao dia midina foana ianao. Fa zay olona mieritreritra avy anan-danitra ny tahaka an'ilay avy anan-danitra, tahaka an'iza zany ianao? Tahaka amin'ny devoly sa tahaka ny Kristy? Ary zay mahatonga ny Kristy miteny hoe manaraha, fa misy safidy ny fiainana. Raha vao teraka ianao ka anahaka le avy any amin'ny tany, anahaka ny Adama anao dia tany foana ny fisainanao dia mankany foana ny fisainanao. Tsy lasa lavitra ianao. Fa mila makatahaka le anan-danitra ianao, zay avy anan-danitra dia tahaka an'le avy anan-danitra. Ary efa zay izy dia faranan'ny Paoly amin'ny 7:7. Ahoana moa ny 7:7? Ahoana ho sisa? Tahaka ny tondrahantsika ny endriky ny amin'ny tany, ny tondrahantsika ny endriky le avy anan-danitra. Efa mitondra ny endriky le avy amin'ny tany tsika dia endriky le Adama taloha amintsika ity, zay mety marary, mila aina, mila fofonaina. Fa rehefa ao avy ny andro mitondra le endriky le avy anan-danitra tsika, tsy mila an'izany intsony. Ary rehefa tsy ampy aina tsika dia mila pompy amin'ny oxygène sy ny sisa.
zay nefa tariny hoe tsy antsika io fa le vatana ho avy tsy mila an'izay tsony, tsy mila bouteille d'oxygène tsony le vatana anankiray satria avy amin'ilay mpamelonaina. Zay ny tiany Paoly apôstôly resahana amin'ny hoe manahoana moa zany fitsanganana tena mapy zany. Avy amin'ny fahalovana mankana amin'ny tsy fahalovana, avy amin'ny tsy fisiam-boninahitra mankana amin'ilay misy voninahitra, avy amin'ny vatana ety an-tany na corps physique mankana amin'ny vatana ara-panahy corps spirituel, avy amin'ny fanahy miandrandra-aina mifindra amin'ny fanahy mamelonaina. Ary zay natao hoe fitsanganana maty. Ary zay zavatra zay tsy takatry ny olona hoe ahoana moa ny fiainana any ankoatra. Izay no amin'tinan'ny Paoly azy. Mivavaka isika. Misaotra anao zay tompo ny amin'izany fifindrana lehibe avy amin'ny fahafatesana mankana amin'ny fiainana izany. Mino zany zay tompo ary te azo an'izany vatana izany. Mba ialanay ty mety lo mety maty ity zay marary anjadiny retana fahafambaraka maro sy zavatra maro tahaka izany zay iainanay ty amin'ny tany. Afa-baraka zay mitoetra anay, nataony zanakay, nataony namanay satria mbola ety amin'ny tany zay. Fa ho avy ny andro, azoanay voninahitra, azoanay fahavelomana, azoanay vatana ara-panahy, azoanay le mamelonaina tsy tratry ny loha intsony. Misaotra tompoana amin'izany fanantenana izany. Mino zany zay satria mandray nofo mandrany Kristy zay misotro ny rako sy mihinana ny nofoko ny mianana fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany no ny teninao. Tanterao aminay izany tompo. Io manampana amin'izany zay, diovy zay mba homendrika zany fanasan'ny tompo izany. Misaotra tompo. Amen. Misy ireo avatsika zay miandrandra izany vatana vaovao izany ratrizay ka ny sakramentan'ny batisa nisy idirana ao amin'ny lisitry ny olona andray izany fitsanganany tena maty izany ka manolotra an'izany no amin'izany izy valame 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ho atsika mandray reto avatsika reto manolotra an'izany no amin'izany sakramentan'ny batisa izany hoe no tsika ary ny teny fanorenana ho ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany ko mandehahana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandidiko anareo ary iny zany momba anareo mandrakariva mara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ary oroko ny fanekeko ho amiko so aminao mba mitaranako mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mbo Andriamanitra sy nitaranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanao rehetra. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ny zaza io ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy itombona amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao hanekenan'i Jesosy tompo azo hery izy ka handany asan'ny satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy isan'ny mpianatra sy kolalahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka hahatonga azy ho mpanay fanasà amin'ny tompo. Okarinareo todika amin'ny fiangonana na mafampabe maso zany fanekenareo izany.
manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra akaitsika izahay ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatetelan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an Jesosy ho tompo mba hahazoany hery andava amin'ny asany satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary izanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo anatanteranay izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny fanahy masina no hatanteraka izany aminareo. Hitsangana isika fiangonana hangataka ny fanahy masina. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay Andriamanitra rainay io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterainay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asany fanainao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninay trao mandrakizay. Andriamanitra tomponay eo faly misaotra anao ihany koa zahay fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombinainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Nangatanay fiangonana dia mba hitahirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba zony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Mbany fahasoavanao ane Tompo ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny, ary indrindra ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Ngatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Andriana Rimanantsoa Marisy Mikaela Rolanda. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Hoy ny tompo, anaka aza matahotra. Efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Ento izao zazy zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Ira fanampy amin'ny fahavala amy efapolo Andriamanitra fitiavana isaorantsika ny tompo. Dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Efesiana 2:1 sy ny 2. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ny fiaonam-be pneumonerie dia atao any Etoliara ny 7 ka hatramin'ny 12 ny volana Jona. Ny sarandasy dia 150,000 ariary efa ao anatin'ny sakafo, ny fatoriana ary ny kit. Ny sarandalana kosa dia 180,000 ariary mandroso sy ny verina. Koa izay manam-paniriana andeha amin'izany isika mpianakavin'ny finoana dia misoratra anarana ao amin'ny branche secrétariat.
misy ireo zanatsika zanaky ny fiangonana izay mianatra eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina any Ambatondrazaka Mandritsara ary eo Ambatonakanga izay andray ny délégation pastorale ny volana Jolay sy ny volana Novambra. Koa izay manam-paniriana hanampy azy ireo dia manatona ao bureau mpitandrina sy ao amin'ny secrétariat. Ny lundi de Pentecôte dia misy ny fitsangatsanganana izay fanao ny fiangonana. Koa dia misy ny fisoratana anarana izay any anatin'ny sampana dia any no misoratra. Ny fiangonana kosa dia ao amin'ny bureau secrétariat ary rehefa misoratra anarana ianao dia mandony ny fandraisana anjara 500 ariary. Iangaviana ihany koa isika mpianakavy ny finoana izay mahita toerana malalaka na manana toerana malalaka mba anatona ao amin'ny mpitandrina na ny ao amin'ny secrétariat. Ny sabotsy fahenina amin'ny volana May ho avy izao dia alahady hisotroana mibavaka ny président synodale eto amin'ny synodapartany Iarivo Avaradrano dia manasantsika mpianakavy ny finoana anotrina izany fotoana izany manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Andray fitenenana ny komity fa 10 taona ny fikambanan'ny katekômène. Isy ny fanatsarana amin'ny fiangonana izay irana amin'ny ravavy katolika, koa isy ny valopy ho zaraina amin'izany, koa dia mampiomana antsika rehetra mba andray izany. Vaovao avy any amin'ny sampana. Ny komity fa 80 taona ny sekolelahady tsy mba miala amin'ny fitsipika ao fa ianao no mampianatra ay. Vaovao mifankalazana fa 80 taona ny sampana sekolelahady. Ny 12 Jona ho avy izao no fotoana natokana hankalazana ny ivon'ny fankalazana araka ny tetiandro efa napetraka. Ho fiarah-mientana noho izany dia misy ny polo izay amidy 30,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpiangona, ka ny komandy dia afaka atao any amin'ny mpampianatra tsirairay. Sitrakay ao amin'ny sampana tokoa raha io polo io no anaovan'ny mpiara-mivavaka eto amin'ny chapelle amin'ny fiarah-mideran'Andriamanitra amin'ny ivon'ny fankalazana io. Misy ihany koa ny kaskety gobelet izay afaka jifaina eo tokotanim-piangonana amin'ny vidiny 15,000 ariary ho mari-patserovana amin'izao atao am-pankalazana izao. Ny momba ny t-shirt ny mpianatra kosa dia androany no daty farany angalana ny tay sy ny andraisana ny vola 12,000 ariary. Koa samy manantona ny mpampianatra isaky ny kilasy mahakasika izany. Mbola ao anatin'izany fankalazana ny ivony izany dia isy ny sakafon-jobily izay atao eny amin'ny mesa sonerana na ihany koa alaina eto am-piangonana. Ho faneho-piraisana amin'ny fankalazana sy fisaorana an'Andriamanitra izay anasana ny birao sy ny komity mpikarakara ary isika mpiara-mivavaka sy ny zanak'ampelezana eto amin'ny fiangonana miaramila Mpahibe. Koa ny tapakila mahakasika izany dia efa afaka raisina any amin'ny mpampianatra tsirairay amin'ny vidiny 60,000 ariary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Miverina mianatra hira ny mpianatra sekolelahady ny alahady fa 7 volana May manomboka amin'ny 7 ora ao ambony. Mivory toy ny mahazatra ny birao sy ny mpampianatra ny alahady fa 7 volana May ka ny birao amin'ny 7 ny mpampianatra amin'ny 7 ora sasany. Sampana Dorcas finaritra. Ampatsiahivina isika fa isy ny fampianarana anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany. Mahakasika ny loha hevitra ny fitondran-tenan'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny ankohonana. Dia angatahana ireo izay manam-pikasana hanao batisa fobe mba hisoratra anarana ao amin'ny birao mpitandrina izay tanterahana ny alahadin'ny Pentekosta ho avy izao. Ankalaza ny fetin'ny reny ihany koa ny sampana izay atao ny 20 volana May izao dia manasa olona ray isaky ny sampana ary ireo vehivavy feno 70 taona no miakatra. Dia misoratra anarana any amin'ny sampana Dorcas. Sampana tanora amin'ny rantsana fanatanjahantena. Finaritra misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka somatsara omaly
ny randonnée natao teny amin'ny angavo kely sy angavo be, ary isaorana ny sampana VFL, Dorcasy, Tanora, Skoto ary Bron fiangonana tonga namaly ny antso amin'ny manaraka indray toerakafa. Sampaty, toy ny fanao isan-taona dia afaliana ho anay ny mampandrianareo fa ny billet lunch party dia afaka raisina any amin'ny mpiandraikitra amin'ny vidiny 10 000 ariary. Tanterahana rapitso ny alatsinainy fa voalohan'ny volana Mea ny grand jeu izay ataon'izy ireo, ka ny andinindininy dia mifatongavana amin'ny 7 maraina eto am-piangonana, ny fiverenana amin'ny 4:00. Toerana dia ny amin'ny Sacré-Cœur Ambolokandrina. Sampana mavo, ny lovotoa na ny sampana mavo dia tsy eto toerana fa manatanteraka lalao teknika aza lehibe ka anio hariva no fahatongavan'izy ireo. Sampana VFL, fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soma tsara ny ady fototra ny centre d'accueil izay natao tany Mahajanga, Solotena Valo no nanatrika izany. Antsoina isika mpikambana ho tonga natrika ny AG izay atao eto am-piangonana ny sabotsy 9 volana Mea fa hifidin'ny birao mpiara-miasa amin'ny filoha vaovao. Mitoy ny fandraisana anarana amin'ny didy potra Faobe izay ataony 20 volana Mea eto am-piangonana. Aladin'ny sampana anio dia mivarotra mofomamy sy masira izy ireo, manasa antsika rehetra handray anjara amin'izany ho fanohanana ny asan'ny sampana. Fikambanana katekômena. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soma tsara ny fanompoana izay natao tany Manjakandriana ny Alahady 9 volana Aprily sy ny fanatrehana ny fiaonam-ben'ny katekômena tao amin'ny FJKM Angady Fotsy ny 12 ny volana Aprily. Misaotra ihany koa ny mpitandrina izay tonga tamin'ireo fotoana ireo. Fa Andriamanitra tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavanareo izay naseho anareo ho voninahitry ny anarana. Fisaorana. Ny fianakaviany Rasoary Mavo Minsoa dia maneho fisaorana ho an'ny fiangonana, ny mpitandrina, ny dekona sy ny loholona ary ny sampana Dorcasy rehetra izay tonga ny dododo nampahery tamin'ny fahalasanany Rakotosalama Mamsoa. Andriamanitra manakarepasoavana ne amalisoa anareo. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Randriamahandry Razakamanana Manuel Nirina dia natsony ray ody any aminy ny sabotsy 20 ny volana Aprily rehefa ny vahiny 27 taona teto tany. Ho ny vadiny Andrianaivo Tsirimapionina ao amin'ny sampana STK, ny zanany Randriamahandry Emmanuel ny Falina, Randriamahandry Miay ny Avintsoa ao amin'ny sampana Sekolelahady, ny rainy Razakamanana Etienne Randriamahandry, ny rafozany Andrianaivo Charles sy Raelson Roland Colombe, ny rafozambeny Raelson Roland Aimé, ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny lo AB 62 Antanety B ambanin'ny CEG Ambotrimanjaka ny alatsinainy 1 volana Mea ary hoentina eto am-piangonana hanomezam-boninahitra azy mialohany ametrahana azy any amin'ny fasan-drazany eny Ambomalaza. Ny ora dia mbola hoeno ihany ary ny famangina dia atao anio hariva amin'ny 4 ora ny fotoana eto am-piangonana. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Ameno ny fanahinareo anie ny tompo ry havana mba tia an-tankely honoa mba tsangano hoe ny tanana izay efa nijery na efa nahita filma evangelika na sary mihetsika ara-pilazantsara. Sotra ry havana, ry fiangonana malala
Mahafaly anay avy eo amin'ny komity ny fahafolo taona ny fikambanana katekômena ny mampahafantatra anareo fa izahay dia anangana horonan-tsary mihetsika 𝗟𝗛𝗏𝗏 izay any an-tanana antsika rehetra andray anjara. Ka ao anatin'izany dia asaina ny fiangonana manontolo ankizy 10 taona mihoatra tsy ferana, ny tanora ary indrindra ny lehibe andray anjara ao anatin'izany filma izany. Indrindra moa fa isika izay efa nandalo tao amin'ny fikambanana katekômena nanomboka ny taona 2012 mandrak'androany. Avy hatrany dia antsoina ireo rehetra izay vonona sy mazoto amin'izany hijanona rehefa mirava ny fanompo-pivavahana omena ny toromarika samihafa momba ny 𝗜𝗏𝗏 na ny 𝗜𝗏𝗏 amin'ny 14 Mey ho avy izao. Ka sy tinona ho isika zanabazaha. Antsoina ihany koa ireo izay manan-talenta ny amin'ny sary sy ny manodidina azy hiara-iasa aminay amin'ny fanodinana na ny tournage. Ary farany dia antsoina ny katekômena rehetra ireo mpandray ny fanasan'ny tompo izay efa nandalo tao amin'ny fikambanana mba hatsiaro androtsaka ny tantara izay nanamarika azy tao amin'ny fikambanana ato anatin'ity vata disy ity. Ao amin'ny biraon'ny mpitandrina no hitantsika dia asaina isika rehetra hatsiaro ny amin'izany fahasoavana andraisintsika izany. Fa hoy ny soratra masina hoe aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay nomena anareo fa olom-boa vidy anareo ka mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Teo an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny herin'ny Kristy sy ny fitiavany hitoetra ao am-potsika. Tianao Jesosy. Zay zany misy kastina zany ho an'izay raha tsy tarehy indrindra sy tsara tarehy indrindra zany amin'izareo. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika 30 alina irina rakotsy herinandrasana zaza tsangany zareo raha ao rahabanareo sy mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Reto avantsika reto amasinana fanambadiana amin'ny heriny razafy mandroso Doré Damien sy Andrembololona Ravaliny Angeline. Rakotomangana andrasana Mario sy Herison Ando Nantenaina. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Ny komiteny liturgia sy ny komiteny ny fitenenana filazantsara amin'ny teny anglisy na English Worship Club zany dia hokasaina hotokanana amin'ny faha 1 ny volana Mey. Misy fiofarana zany ho atao amin'izy ireo zany amin'ny mpitandrina izany. Ka ny amin'ny komiteny amin'ny teny anglisy dia amin'ny sabotsy 9 Mey zao amin'ny 5 ety amin'ny fiangonana. Dia ny komite liturgia zany mbola hitady fotoana amin'ny anazy zany. Dia manasa antsika hatrany hiditra amin'ireo komite anankiroa ireo. Miverina ny ratsina taniketsa raha hariva amin'ny 3 araka ny mahazatra. Ireo tavantsika reto manolotra amin'ny tenany andray ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo iray ainao amin'ny Kristy hiara-tsangana amin'ny Kristy ny sabotsy sy ny alahady izao. Hiakatra tian'lohany izy ireo razafy mandroso Doré Damien radio Elson Ando Tina. Hivavaka isika. Misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao. Azo eny manatanteraka ny fanokarana azy reto. Ianao ny manokana, ianao ny manamasina. Ka apetraka aminao izy ireo raha sitrakao. Manana ara-batana ara-tsaina ara-panahy hiatrika izany. Ka ianao Andriamanitra ny fahasalamana hery sy tanjaka. Ary ako ary isy fiantraikana amin'ny tokantrano misy azy ireo izany fahamasinana menao azy izany. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Amen. Mahazo toerana ianareo. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika, eo ny ireo atokopira, eo ny dekona tanteraka izany.
marina izao fotoana izao tsika ho raintsika ny hira mialoha sy aoriany tsodrano. Andriamanitra aminareo izao tsodrana zao. Ary Andriamanitra ny fiadana izay nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka anareo amin'izay tsara rehetra anao ny sitrapony. Hiasa ao anatinareo izay nikasitraha. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Ivavaka mangina isika. Hony Tompo, moty ava ianao, andraso ny ondriko manaraha. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'Ilay. Ny dekona sy lola dia asaina na tanteraka fiarabana terabao amin'ny fikambanan'ny dekona.